Atratya-piandohana tompoko lasy tompoko vavy ny fahatarana no fanomanana ny vaovao atolotra ho anareo sy ny olany fahatapahan-jiro anatin'ny délestage ihany koa na zany atsany dia isorana be dehibe anao manaraka hatrany ny vaovao. Tsy mbola misy ny fanampiana avy any ivelany izay miantoka ny 12.780 512 izay vinavinaina eo amin'ny 3.7 miliara ariary. Mbola ambany dia ambany ny tahany fampidiram-bola anatiny izay miantoka ny 7.7 izay teto-bola izay. Izany hoe eo amin'ny 13.7 miliara ariary. Raha ho an'ny famatsim-bola avy any ivelany saika tsy mbola mahita mangirana ireo vola ireo. Mbola ny 2.7 ny fampidiram-bola avy any amin'ny etra ihany hatreto no tratra raha ny tatitra nataony avy eo amin'ny ministeran'ny vola. Raha ny vinavinan'ny fanjakana fampidiram-bola hatrany amin'ny 2.7 miliara ariary any no tanjona kendrena ampidirina amin'ny etra avy amin'ireo orinasa lehibe izay miantoka ny 3.2 ny fampidiran-ketra eto Madagasikara. Misy aza moa mandika an'lizy ohatrany hoe mandohalika eo amin'ny FMI Madagasikara. Eo mandohalika amin'ny tahirim-bola raisam-pirenena Madagasikara. Eto zany dia averiko ihany fa natongavany eto anao tombana dia ifampiraraha amintsika, ifandinika amintsika hoe manahoana sy manahoana ny fepetra tokony ho raisina anarenana ny toe-karena. Programa amin'ny Madagasikara io anarenana ny toe-karena fa tsy programa ny FMI akory sanatria. Ny solombavambahoaka vao fiteto Mahajanga Ramatoa Antanirina Lalaona Inina noho ny fitarenana azony avy hatrany dia nidina ifotony nijery izany tety antoerana. Niezaka nanazava ireo mpiasa sendra azy teto saingy vao tonga kosa ity talehan'ny kabinetran'ny commune ity dia tahaka izao no nitranga. Alalana veza hoe ity farany no ahafahana miditra ato. Tsy nahatsindry fo ny ankilany fa avy hatrany dia namaly ka izao miteraka fifandonana teo amin'ny rontonta izao. Nitoy izany tato amin'ny birao avy eo raikitra ihany anefa ny fivoriana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ka tahaka izao ny fehiny. Hoe fananam-bahoaka le izy. Le toe-tsaina mihitsy zany tena mampalaelo jereo moa zany na ny boîte de vitesse. Amin'ny roa maraina kôky tsisy tsony motera tsisy tsony. Zavatra misy am'izao zany ohatra ny ataonao hoe eto zao zay dia efa manao hoe acte de sabotage angamba ny anaovana anazy satria zao aiza zany zao ny tanterana le fako maloto eto Majunga. Ny olana voalohany momba ny fikarakarana ny tatatra dia ny resaka plastika sy ny sachet mifanaraka amin'izay. Raha ny kadikady sy ny tombana nataonay ano any amin'ny 20 alina metatra cube isa-taona ny plastika anaty tatatra satria ny olona zany ny ankapobeny dia any no arian'olona ny plastika. Dia ireo plastika ireo nefa ray fotsiny efa nazarana tamponina plastika anankiray dia mahadobo faritra iva anankiray fokotany anankiray misy nefa misy atapitrisany zany dia hitantsika amin'izany zany ny zava-doza aterika ny plastika. Mahatratra 3 alina mahery fianakaviana mivelona mivantana amin'ny paraky reharehan'ny fanjakana malagasy ary reharehan'ny vahoaka malagasy ny orinasa Ofmatata. Isan'ny taona dia any ho any amin'ny 70 miliara ariary ny vola ampidiriny Ofmatata ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana avy amin'ny etrany tambajotra ny paraky. Ny tsy fanarahan-dalàna mitranga amina Biraofandatsambato iraina maromaro no mahatonga ny mpitory angataka ny fanafoanana ny voka-pifidianana toy ny nampiarina tamin'ireo komuna miisa 2 ato anatin'ny faritany Antananarivo. Ankoatr'izay anefa dia tsy maintsy averina manontolo ihany koa ny fifidianana amina komuna miisa 9 any Tomasina ka ny 2 any amin'ny faritra Atsinanana, ny 2 any amin'ny faritra Nalanjorofo ary ny 4 any amin'ny faritra Lotramangoro. Ho an'ny Fianaratsoa, voatery mamerina fifidianana ihany koa ny any amin'ny komuna ambanivohitra Andohany Lakaka, distrikan'ny Iosy sy ny any amin'ny komuna Andonabe, distrikan'ny Mananjary. Ny valeur du rugby io mitovy amin'ny soatiavana malagasy. Dia le soatiavana malagasy ny kolontsaina malagasy zany. Dia inona zany ny hetsika akaiky indrindra karakaranareo anatin'izay tontolo ny rugby izay? Amin'izao aloha zao efa manao hetsika izay toy ny fizarana ballon de match ho an'ny fileovana dia ny fandaovana droit de match ho an'ny fileovana koa.